Somary sitaka kely indray mivohitra isika afaka ampiasain'ny mponina ao amin'ny fokontany avoloa manomboka izao ny birao-pokotany ao an-toerana teo aloha teo tokoa mantsy dia tsy azo natao ninina ity birao-pokotany ity saingy nampiasaina tamin'ny zavatra hafa kosa izany manomboka izao zany afaka isitraka ny raharaha rehetra ao anatin'izany birao-pokotany zany ireo vahoaka ao amin'ity fokotany ity. Nosokafana indray ny biraon'ny fokotany etsy avoloa rehefa tsy nampiasaina nandritra ny fotoana maro. Biraon'ny pokotany izay fa vita niaraka tamin'ireo marobe natsangana teto Madagasikara moa izy ity fa dia nipetrapotsiny tsy nampiasaina tamin'ny tokony na biraon'ny pokotany azy lasa atao zary fitehirizana arsiva fotsiny ihany. Izany tamin'izany andro zany no biraon'ny fokotany dia ohatrany lasa musée le izy dia tonga dia andraisin'ny commune ndraiky zany hosokafan'ity raha pitso ihany satria simba fotsiny le foto-drafitra azy. Dia manarak'izay manadio manodidina moa zay satria eo koa le hoe fandraisana amin'ny vahiny tsy hoe akory ny fandraisana amin'ny vahiny nanaovana ity efa eritreritra mihitsy ny amindra ny fokotany eto amin'ity toerana ity fa dia tsika moa malagasy mahay mandray vahiny dia tsy maintsy atao izay. Ny commune ambanivohitra Andoharano fotsy moa no anisan'ny nandray an-tanana ny fanokafana ity biraon'ny pokotany ity. Ho an'ity commune ity moa dia mitohy hatrany niezaka fanadiovana sahan'ireo tompon'andraikitra ny an-toerana.